atolotra antsika rehetra indray ny arahaba omba piraritso tafaraka ato anatin'izao fantaro eto amin'ny fahitalafin'ny televiziona malagasy izao. Ho an'ny anio manokana isika dia anaraka fanadihadiana afa-tanteraka. Inona indray ny tantarantsika andao arao anatin'ny fanadihadiana. Valan-javaboary anisan'ny mahasarika mpizahatany maro Andasibe. 530 kilometatra miala ny renivohitra, mihazo ny lalam-pirenena faharoa. 30 kilometatra miala ny Moramanga. Mivelatra amina velaran-tany 700 hektara ary raha ny lafin'ny toetrandro dia somary manoran-dava. Andasibe ny atao Andasibe moa dia nisy frantsay taloha zany niasa tamomba teo amin'ny lalam-by dia nanaovanjareo terrain de camping izy teo amin'ny gara dia teo amin'ny gara mihitsy ny toerana nanaovanjareo camping. Atao hoe Andasibe dia grand campement zany. Manodidina ny 7,000 alina kosa ny mponina miaina sy mivelona eto Andasibe. Izany hoe ny tontolon'ny fizahan-tany sy ny manodidina izany no fotom-piveloman'ny mponina, ka izan'izany ny fivarotana asa tanana vita malagasy, ny fananganana trano fandraisam-bahiny sy toeram-pisakafoanana ary ny fanaovana asa fitarihana mpizahan-tany na ny guide. Natongavako guide touristique moa zany dia papako garde forestier niasa tao amin'ny parc nandritry ny taona maromaro atao hoe ka 5-20 taona lasa. Dia izay moa sady nianatra no nianana nanao guide dia izy moa zany taloha mbola forêt nitantana an'ilay parc dia nianatra nanao guide zahay dia nianatra langue tao aminy, nianatra faune et flore izy nampianatra anay. Dia zatra ny formena nanaraka anazy foana zany taloha dia formena nandritry ny 10 ans dia nanomboka nahay amin'izay dia zay vao nandray touriste dia nanomboka nanao pratique dia zay zany nahatonga anay nanao guide teto Andasibe. Tsisy biby mihinana dia tsy matatra rehefa zatra za koa moa tsoroka aminao zany za tombandà zany ny fiainako. Tsy ohatran'ny hoe vehivavy tombandà sady miara-miasa ny lehilahy moa zany guide tena betsaka fa miara-miasa amina lehilahy mahafinaritra dia mahafinaritra koa zany le izy asa tiako.
Marina fa eto amin'ny valanjavambarina Dasy be irery ihany no ahitana papakoto hita amin'ny tany, izany hoe eto no ahitana ny mpanjakan'ny papakoto afaka tsidihina no sady mora ahitana azy ireo saingy voarara ny fanomezana sakafo sy ny fikasiana ny biby. Izy ireny le miry any tsisy rambo zany, dia eto ihany koa no toerana mora ahitana ny babakoto zany eto Andasy be. Total zany eo amin'ny 13 zany, 13 espèces eo, ny hoe 13 zany. Dia io mizarazara zany izy io, misy ny atao hoe diurne dia misy ny atao hoe nocturne. Ya. Asa mahavelona ny asa miankin-doha amin'ny resaka fizahan-tany raha ny fanazavahan'ny tompon'ny toeram-pandraisam-bahiny sy toeram-pisakafoanana iray eto Andasy be. Efa hatramin'ny taona 770 Marina lomano teto amin'ity sehatra ity, fa ankoatra ireo dia zava-dehibe amin'ny fiarovana tontolo iainana sy ny fanomezana asa ho an'ny mponina. Ny asa guide touristique ana dia voalohany aloha nanangana an'le hoe shop Marie, misy atao hoe shop zay fivarotana raha malagasy, dia miara-miasa amina vehivavy koa moa le manao broderie sy manao ohatrany hoe mivarotra harona ohatran'izay zany. Dia aparan'izay misy an'le chambre d'hôte moa eo amin'ny 10 eo maximum zany. Dia aparan'ny chambre d'hôte dia misy ny atao hoe nanangana an'ity le restaurant ity hoe La Terrasse Marie Lodge. Ya. Fantanterahana nandritry ny 2 andro teto Andasy be ihany koa ny festival Indri andiany voalohany. Mbola isy ny andiany faharoa raha nambaran'ny tale ny valanjava-boarina Andasy be. Miaringana ny ala hoy izy ka anisan'ny nomendanja manokana nandritra izao hetsika izao ny tokony harovana ny tontolo iainana ankoatra ny fanomezan-danja ny fizahan-tany. Azo ambara édition voalohany marina izy ity.
mpiara-mombona antoka maro ny niarana tanteraka azy, ao ny mpitantana hôtely a, mpitantana valan-javaboary, ny guide, ny olon-tsotra mpanao asa tanana. Zay aloha ny tena zava-dehibe a nanatontosana izy ity. Za koa zany eto manentana an'le tsika malagasy tsy akanavaka mihitsiny, de tsy akanavakavaka mba mitongava mijery an'le park, tsy akanavaka io na ankizy na olon-dehibe rehetrarehetra, fa eto Andasibe no misy an'le babakoto io. Hitantsika amin'izany fa mivelatra amin'ny sehatra maro ny fandaharantsika, tantara maro ihany koa no ampahafantarina antsika ato anatin'ny fandaharana. Koa raha misy ary serasera izay tianao atao amin'ny tompon'andraikitra dia efa misy ny Facebook fantaro, ka ao anatin'izany isika dia ahafantatra tantara maro isan-karazany. Dia manome fotoanantsika ary amin'ny herin'ny anio toy izao indray ao anatin'ny tantara hafa manokana mihitsy. Veloma tompoko.